Mahoraka be tamin'ity androandroany ity fa nanao fanambarana ry zareo Miaramila izay mivondrona maneran'i Madagasikara ary isan'ny nitarika izany mo ry zareo tao amin'ny Kapisaty izay nazava ny havatra izy ireo dia ny amin'ny fiarovana ny vahoaka fa tsy sanatria akory hiaro tombotsoan-dolon-tokana. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay rehefa nahita isan'andro. Tsy ampendela mo isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ny androandroany ity araka n'izay efa natsipiko zay dia ny fanambarana avy amin'ny Miaramila mahakasika ny toe-java-misy amin'izao ankehitriny zao no tena iomparantsika atao anatin'ity vidéo ity. Iaraha mahita ary iaraha mahalala ny zava-misy ao Madagasikara ao amin'izao ankehitriny zao satria raha ny hita dia tena ao anatin'ny krizy tanteraka io Madagasikara iray manontolo io tato ato zay noho ny toedra ara-politika izay tsy milamina ao Madagasikara ao. Inona moa no tena antony nahatonga an'izay fikorotanana misy ao Madagasikara ao amin'izao ankehitriny zao? Satria tena leo sotofoka tanteraka ny vahoaka noho ny ampihimamba fanararaotam-pahefana, fangejana ary ny herisetra sy ny tsindry lena izay mahazo ny vahoaka maro efa antonany maro moa izay no ny aina tao anatin'izany ny vahoaka. Ireo zay manan-karena miha manan-karena hatrany ary misy ireo olona izay tsy maty manota mihitsy ao Madagasikara ao. Ny kolokolo etsy andany dia mangana fotsiny ary hita fa tena isan'ny fototra iray lehibe izay tena mampihemitra ny Madagasikara izay fisian'ny kolikoly sy ny tsy maty manota izay. Ny vidim-piainana mialafo nefa ny asa tsy misy, ny tanora marobe na vita fianarana miahaka fotsiny tsy mahita asa, ny famoronana asa tsy misy, ny asa kely zay efa misy dia marobe indray ireo zay tsy maintsy nakatona noho izay hoe fitiavan-tenan'ireo olombitsy ao anatin'izay rafitra misy ao Madagasikara ao amin'izao ankehitriny zao. Ka io indrindra no tena naleo ny vahoaka ary nahatofoka ny vahoaka tamin'ny fitondram-panjakana izay mijoro amin'izao ankehitriny zao satria diso fanantenana tanteraka ny vahoaka rehetra tao anatin'izay fitondrana izy ireo zay. Ka izay no nahatonga an'ireo génération Z izay nivondronan'ireo mpianatra sy tanora tao an-tanin'Arivo renivohitra tao dia nitaridalana an'izay fidinana an-dalambe izay niarahan'izy ireo zay ka nampiny ireo mpanakanto maro sy ny influenceur ary ireo tanora maro hafa izay tena efa leo tanteraka ny zava-misy ao Madagasikara ao amin'izao ankehitriny zao. Nidina an-dalambe ireo tanora marobe manerana ny nosy taorian'izay indrindra fa ireo mpianatra manerana université na ny tany Toliara na ny tany Toamasina indrindra fa ny tany Antsirana na sy Mahajanga dia samy naneo an'izay firaisan-kina izay avokoa amin'izay hoe fiadina amin'ny tsirariny sy ny tsihitsiny sy ny tsindry azo lena izay mahazo ny vahoaka izay. Maro ireo havana izay namoy ny ainy vokatry ny tifitra izay nataon'ireo mpitandro filaminana zandary amin'izay fiarovana sezy sy fiarovana olon-tokana ao anatin'izay tombotsoa manokana izay. Ka izany rehetra izany dia vaomay aza tena nahatezitra ny vahoaka ary nahasorenany be sy ny maro satria toa mahatsapa fa tena tsy misy lanjany ny vahoaka ary hita fa tena atao tsinitsinina mihitsy ny vahoaka eo anatrehan'ireo olombitsy izay tena arovana mafy amin'izao ankehitriny izao. Raha ny safidiny nangina nefa ny Miaramila tao anatin'izany rehetra izany dia indroara fa tapa-kevitra amin'izay izy ireo tamin'ity androandroany ity izay nanao fanambarana manezingezina ary tena nanaitra ny be sy ny maro mo raha izay fanambarana nataony Miaramila izay. Nilaza mazava tsara ny Miaramila fa isika dia zana-bahoaka ary manompo vahoaka, isika dia zanaky ny fiarahamonina ary tsy maintsy hiverina amin'ny fiarahamonina fa tsy sanatria akory ny fiarovantsika olombitsy na ihany koa ny vola kely izay azontsika avy amin'ireo olombitsy no andeha hamonoantsika ny tanilazana amintsika ka andao hiarahina izy ireo andao hiaraha isalahy hiady amin'ny tsirariny satria efa diso tafahoatra ny zavatra iainan'ny malagasy amin'izao ankehitriny zao izy ireo hatrany fa tsy sanatria akory isika ho izy ireo isika samby isika indray no ndeha hifanifitra rehefa aveo satria isika dia frère d'armes ka tsy tokony hifamono mihitsiny fa iza moa ny amelona vady amanjanantsika ho izy ireo raha toa ka isika samby isika ihany no hifamono ary tsy misy olona andeha hamelona azy ireo sy hitsinjony ho avin'izy ireo raha tsy isika samby isika ihany. Ka tena manaiky mavesatra ny Miaramila amin'izao fotoana izao fa hijoro izy ireo hiara ny vahoaka ary hiady mafy amin'izay tsindry mahazo ny vahoaka izay satria tena tsirariny izany araky ny voalazan'izy ireo hatrany. Ka andao arantsika izay sombitsombiny
amin'ny fanambarana izay nataon'ireo miaramila izay tamin'ity androandroany ity ary tena isan'ny nahazo sotra sidera tamin'ny voaka malagasy manerana ny nosy sy maneran-tany ireo miaramila izay sahany joro tamin'ity androandroany ity ka amin'izao fotoana izao dia mety azo lazaina fa mananontany sahady izay tena fironganany izao fitondrana izay tena mampijaly ny voaka amin'izao ankehitriny izao araky ny fitarenany be sy ny maro izao hatrany raha toa ka tena mitohy io fandraisan'ny miaramila andraikitra io tena tsisy hevitra intsony ity fitondrana ity fa tsy maintsy hametra-pelana na ihany koa iafara amin'ny ramandrika tahaka niseho tamin'iny taona 2024 izay haintsika tsara moa izay zavaniseho tamin'ny taona 2024 izay satria tsy nanaiky niala moramora andriamatoa marika ravalmanana tamin'izany fotoana izany ka voatery tsy maintsy niafara tamin'izay fifamonona izay ka marobe moa ny maty vokatry n'izany rehetra izany satria noho izay fitiavan-tseza diso tafahoatra izay hany ka lasa mamono ny piraitan-drazana ka raha sanatria ka tsy tiana ny hoisiny izay fifamonona izay dia tokony mametra-pelana moramora araka izany ireo mpitondra fanjakana amin'izao ankehitriny izao satria efa voaka malagasy iray manontolo mihitsiny no tena leo sy tofoka tanteraka ary manao antsoavy eraky tambotsorajeratsera amin'izay hoe mialay ianareo fa tsy ilaina ntsony ianareo araky ny voalazan'ny malagasy rehetra maneran-tany amin'izao ankehitriny izao izay moa ilay hoe misy farany daholo ny zavadrehetra ary io fitondrana sy ny fahefana io dia toerana ifandimbiasany io ka tsy misy janoneo mandrakizay izany fa raha toa ka tonga amin'ilay fetra izay tsy maintsy ifandozana dia aleo mifampitsodrano mba tsy siny zay fifamonona sy raha mandrika izay andao ane orantsika am'izay izay sombitsombiny amin'ilay fanambarana nataony miaramila izay rivaoka malagasy tsy vaky vola ny voalohanteny dia mampiseho fiaraha-miory amin'ireo fianakaviana namoy ny akaiky azy noho izao zava-misy izao mankahery ihany koa ireo zay simba fananana no nietraketraky ny tsy mataotody potika ny firenena mikorotana ny fiainany akamaroan'ny vahoaka malagasy amin'izao satria tsy misy fitadiavana mandeha amin'ny laoniny noho ny tsy fisian'ny rano jiro zay zo fototra tokony hananany vahoaka ny fidiram-bola tsy zarizary satria zara raha mahita asany tanora malagasy ny kolokolo sy ny fanodinana ny are-pirenena nefa mitombo ary miseho amin'ny fomba isan-karazana ary herinandro teo zay dia maro ny gasy maty voatifitra ao ny naratra ao ny very sy potika fananana noho ny fandrobana nataon'ireo tsy mataotody eo fivoan'izany rehetra izany dia manenjika managadra mandratra ary misy mihitsy aza mitifitra no ataontsika mpitandro ny filaminana mivangongo eto Tamin'Ny ireo miaramilatsika tsy amininy fa hiaro trangan'olona fa tsy hiaro ny vahoaka hany ka tsy hitatsika oditsika tsy hita ny asan-dahalo any amin'ny faritra matimapy amin'izany ny raha lahtsika na zandary na miaramila amin'ny asan-dahalo mivory eto daholo anefa ny zandary sy ny miaramila ny mampalahelo anefa dia tsy miraharaha ny momba antsika miaramila ireo lehibe fa variana miaro ny sezany firy moa zao miaramila gadra simba kariera noho izany ary amin'izao itenenantsika zao misy manam-boninahitra ambony anankiray lieutenant colonel Gervais sy adjudant major anankiray miasa amin'ny présidansy sambory ny zandary ao amin'ny tobo efa ho 10 andro tsy fantatra atao inona avoa io namana io tsy nangalatra io tsy namon'olona izao disadisa zao ara-tsosialy sy ara-politika zao dia efa tany amin'ny taona 2020 sy 2020 no efa niseho tamin'ny androny kolektifa raika amin'ny folo fa noho ny tsy fandraisantsika andraikitra tamin'izany fa aleon'ireo lehibetsika nanampy ny mpitondra ka nanambotra sy nanagadra ireo nasahan'ny teny tamin'izany fotoana izany koa zagaga fa izao hitatsika zao ny vokany ny fandrafy ny samy malagasy potika ny firenena miamafy ny tsy fandriam-pahalemana mitombo nisan'ny tsy anasa hany ka lasa firenena nisan'ny mahantra eran-tany Madagasikara tsy manao ny asantsika itsony isika miaramila fa zary misy olelaka ka aleontsika misafidy ny hanompo tsy hanaraka baiko tsy ara-dalàna
toy izay hiaro ny vahoaka sy ny fananana. Ny tranga izany ny alin'ny alakamisy 5 septambra sy zoma 4 septambra farany teo. Ary mbola mitohy izy io eny Ankehitriny. Ny fikasihan-tanana, ny fandratrana ireo mpianatra, tanora mba mitaky ny zona. Tadidio fa isika miaramila, zandary ary polisy dia nivoaka avy eny amin'ny fiarahamonina ary mbola hiverina eny amin'ny fiarahamonina. Eny ny fianakaviantsika, eny ny zanatsika no mianatra ka fotoana izao hijorona handray andraikitra mba hanavotana ny firenena. Mivondrona isika miaramila, zandary ary polisy miraisa saina ary aza manaiky vidimbola ka hitifitra namanao, rahalahinao, ny anabavinao, zana-bahoaka isika kaoka hiverina eny amin'ny vahoaka. Ka ireto no antsoavo avy aminay ho antsika rehetra. Ho antsika miaramila, manaiky fa tokony handray andraikitra isika dia tonga avy aty amin'ny kapisaty izao dia izao. Anatevin-daharana anay efa maro ato, na ianareo zokinay zany, ianareo piray andiana, ianareo zandrisana, ireo manamboninahitra lefitra sy vata miaramila. Toy izany koa ianareo zandary sy polisy izay afaka manao fanambarana manotrona izao ataonay izao, dia manaova fanambarana hampisehoana fa pirahalahy mianala isika ka tsy zarazaray ny vola. Raiso ny vola fa adala tompo. Moa volantsika ihany iny no anajanitsika io e, fa aza miala amin'ny be sy ny maro. Ho anareo miaramila ao amin'ny lapany avoloa, tena ambotsirotra, miala ao ianareo, mamonjea ny kanareo tsirairay avy. Mbola ho hiteo ny toy ny rehefa avy eo. Ho anareo zay eny vato, ento reo namanareo, sakano zay fiaramanidina mikasa hiala ao, na iza izy na iza. Ho anareo any amin'ny kan rehetra any ka tsy hamonjy anay aty na zandary io na polisy mijoroa fa aza manaiky ampiasain'ireo lehibe ireo ifampitifitra amin'ny namanareo, rahalahinareo. Akatony ny vavahady dia miandrasa toromarika avy aminay ary aza mandray avy amin'ireo lehibentsika reo intsony izay lehibe manome baiko ifampitifiratsika frère d'arme dia todio any aminy basy. Fa tsy izy akory no amelona ny vady amanjanatsika tsirairay, raha sanatria tokoa tsika ka misy maty. Moa tsika tsy nanao sonia, tsy nanao jeu d'honneur ka hifampitifitra sy hamono ny vahoaka malagasy nanaovantsika sonia nidirana tato amin'ny miaramila, zandary sy polisy. Alao hery ry rahalahy isany, mivondrona ho iray, miraisa saina ka aoka ny fanavotana ny firenena irery ihany no hibaiko atsika ka ho an'ny tanindrazana tokoa. Izay zay no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ty tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra naraka an'ity vidéo ty hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny vidéo zay lefa nety isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.